Faly miarabatsika jiaby ndray mpanaraka an'izay ty vaovao malagasy ny raharam-pirenena ho zaraina amintsika eto antsiranana voalohany tendrenao PDS Tiana Edmond ity manko vaovao to amin'ny page ny Facebook ny Patrick Raharman raha rakitantsika manko ala malala fa nandresy tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teo antsiranana manko i Javouzara Jean-Luc Désiré indépendant tamin'ny taha 5 faingo 170 isanjato nanaraka azy teo manko Ismaël Frank Max Sahel Irmara nahazo 2 faingo 70 isanjato ary Koringa Stéphane indépendant ihany koa nahazo 1 faingo 50 isanjato izay raha nivokatra vondromaika navoaka ny CNI nefa izay ary no amafisiny dia navoaka ny tribunal ihany koa administratif nefa na dia eo zany raha rehetrarehetra zany dia nisy raharam-pitsarana izay mbola tsy direct satria mbola nampiakariny ny fandavana i Javouzara Jean-Luc Désiré tsy mbola hita nefa ny misy azy ankehitriny dia izao no soloina PDS Tiana Edmond izay natao androany alarobia 10 febroary vao maraina teo ny famindram-pitantanana teo amin'ny PDS roa tonta raha ny lalàna mifeny vondrom-bahoaka patra loi 724 aotra roapolo anefa ao amin'ny andininy faha 320 amzato dia manala tena avy hatrany ben'ny tanàna raha tsy hita ao anatiny enimbolana raha tsy maintsy soloina kosa izy dia tsy maintsy atao ny fifidianana ben'ny tanàna ao anatiny 20 andro ary tsy mahazo mirotsaka ho fidinan'ny PDS soloina toerana vondromaika teo izay mbola misy ihany koa manko amin'izao fotoana izao ny commune 20 no didian'ny tribunal administratif ny hamerenany fifidianana ben'ny tanàna ka andrasana avy amin'ny CNI izany daty hamerenana ireo fifidianana ben'ny tanàna ireo hitantsika amin'izany manko fa dia nilany manko tamin'ny antoko indépendant tany Diego Antsiranana izay nanome lesona ary tokony alaina tahaka satria tsy Irmara no lany tany Diego ka zany indrindra mahatonga ny fitondra fanjakana ankehitriny tendretendrena dôly rehefa hita fa tsy mambahoaka ry zareo ary amoronana dossier hatramin'izao manko tsy hita ny ben'ny tanàna Javouzara Jean-Luc Désiré zay na dia eo zay mahakasikasiky ny resaka fifidianana ihany no zaraina amintsika eto amin'izao fotoana izao dia naneho hevitra ny filohan'ny antoko fivoy mitaky ny fanantanterahana fifidianana filoam-pokotany ny antoko fivoy araka ny voalazana didim-panjakana 7 valonjato fa 3 volana aorian'ny fipetrahan'ny ben'ny tanàna dia tokony hisy fifidianana filoam-pokotany dia nanamafy izy hoe inona ary ny antony hoy ny fivoy tsy mahatonga ny fitam-pandrakana manatanteraka manao izany fifidianana pokotany izany mampampendrampanontaniana zany rehetra zany ny ataontsika hoe ny zavatra ataon'ny fitam-pandrakana ankehitriny dia manendry ary hitantsika ihany koa ny fanendrena ny gouvernoura ny lehibe ny faritra tendretendrena raha toa ka tena hisiany ataontsika hoe firenena milamina mba tiany vahoaka ny olona mipetraka eo atavy ny fifidianana rehetrarehetra izay araka ny lalàna izay nanamafy manko ny solombavam-bahoaka raha Gerson Antoine ho hitantsika raha antsika video fa nokevitra nataony zay filohan'ny nasionaly ny fivoy izay tokony atao amin'ny fifidianana rehetrarehetra hitantsika na fifidianana ben'ny tanàna zany fifidianana ny président fokotany zany eo ihany koa ny lehibe ny faritra na gouverneur zay ka zany indrindra na mahafisina anatin'ny video ty ndao araka ro jerentsika zany fa nokevitra nataony solombavam-bahoaka zay ary azadino hatrany tompolahy sy tompovavy ny miabone na manao zay na manao commentaire ahafahantsika mahatsaratsara zavatra zay makasitraka mialoha tompolahy sy tompovavy androany moa fotoana lehibe ahafahantsika maneho ny hevintsika ihany koa amin'izany atao hoe fiovana ivoarany eny fotony zany satria dia mila jerena tanteraka ny eny fotony eny raha te ampandroso ny tasin'ny firenena tsika efa hitantsika ny trangan-javatra maro samihafa eto anivon'ny firenena raha tsy resaka fa tsy ny hoe ao ny resaka alatan'olona ao ny resaka tsy filaminana amin'ny resaka fifidianana ao ny resaka ataontsika hoe ny fijalen'ny olona eny fotony eny tsy manana ny lay asolo tena masolo tena sy hiaro anazy ary tena mampikaikaiky any rehetrarehetra zany raha tena mety ny fotontsika dia ambaranay oretany oren-danitra zany fa mangataka izahay ny fandefasana an'io fifidianana sefy fokotany io ary araka ny voalazany lalàna dia ao amin'ny décret 2009
tiré 890 dia milaza sy manambara mazava fa ny fifidianana sy fokotany dia tokony ho alefa 3 volana farafatarany ao aorianany fisoloan'ny mera zany zany hoe ao aorianany fifidianana mera zany dia ny fifidianana sy fokotany sy ny adjoint dia élection séparée izy ireo na fifidianana samihafa ka angatahanay ny andevasana ny fifidianana io satria nahoana ho itsika rehefa tena miaramaina amin'ny olona eny fotony eny zay dia mijaly ny olona ary tena mijaly ny olona ohatra hoe lafo ny tanin'ny olona lafo ny tanin'ny fokon'olona satria ilay solotena izay notendrena napetraka teo dia tsy miaro an'ilay fokon'olona fa miaro ny tombotsoany manokana ary mijaly ny olona tena mahonena ny olona satria ny tanin'ny olona any ambanivohitra any dia tsy misy taratasy daholo ka na efa hazo maniry eo ary dia misy mikapa ary mbola misy manindry indray ilay tompotany hoe alefaso alefa an'lahy fa izahay aloha zao ny eto mijaly ny olona tena mila solotena ny olona any amin'izany anjozoro be sy amin'iny akazo be iny mijaly ny olona rehefa tonga ny opération satria tondron'ilay sy fokotany sasany ireo olona tsy mifankahazo aminy ka zay tsy titiny tonga dia soratany no isan-dalo ary mitandro filaminana tsy manao fanadihadiana lalina lasa ny amponjany ny olona mijaly ny olona ary tena mitaraina ny olona ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha tsy teny koa hoe ao anatin'io resaka fanoratana omby na resaka bokon'omby io dia miainga eo amin'ny fokotany io dia mijaly ihany koa ny olona satria tsy vitany hoe misy mitaky vola tsaradrariny fotsiny fa dia manavakavaka ihany koa ka zay tsy tiany rehetra dia tsy voasoratra ny ombony mijaly ihany koa ny olona satria rehefa mandeha contrôle rehefa avy eo tratra ny forera le ombin'olona mijaly tena mijaly ny olona any ambanivohitra any ary indrindraindrindra zay tena zava-dehibe dia azo adinontsika ihany koa fa io se fokotany io raha mijery ny farany teo tsika dia tsy nanana n'ilay antsona hoe enquêteur antsony ny senia fa ny se fokotany no nanoratra ny anaran'ny olona rehetra tao anatin'le fifidianana ny se fokotany ihany koa no manala ny maty sy ny findramonina rehetra ao anatin'io fifidianana io ny se fokotany ihany koa no mitsinjara sy manaparitaka rehetra an'io karapifidianana io ka mba ho marika ny fifatokisan'ny mpiaramonina miaingeny fotony mihitsy mba olona tiany sy olona antokisany mba azoto hanoratra anarana izy mba azoto hividy ihany koa izy alefaso le letsy le fifidianana sy fokotany fa tsy mangataka vote amainy zay raha mangataka an'io fa ara-dalàna io raha tena mpitondra manara-dalàna isika raha tena mpitondra tan-dalàna isika raha tena mpitondra manaja tanteraka n'izany fenitra démocratique zany sy izany tany républicaine zany alefaso ny fifidianana sy fokotany io fa zava-dehibe loatra hoanay ety fotony ety io ary angatahanay andefa taratasy izahay hatrany amin'ny filoham-pirenena hatrany amin'ny premier ministre hatramin'ireo chef d'institution rehetrarehetra ireo hatramin'ny communauté internationale rehetra aminareo mpanao gazety ihany koa dia ho zaraina eto ilay taratasy ka mangataka izahay mangataka ampanajana izahay mba alefa le izy fandingana tsy maintsy ho atao moa raha sanatria dia tsy maintsy hetsika izahay tantsaha satria marary io mahafaty io ary manimby io ety fotony aty ny tsy fandevasana an'io fifidianana